Anisany tanansainy maro ihany koa moa amin'izao fotoana izao ny fifaninanana hiditra ho mpiasam-panjakana indrindra moa eo amin'ny sehatra ny fahaditseranana zany izay marihana fa amin'ny faha-4 ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-7 ambin'ny folo ny volana febroary avy izao no atao ny adina an-tsoratra. Anisany hitatitra mikasika an'izay Claude Arasolution sy Mamy Rasoanaivo. Ny faha-4 ambin'ny folo hatramin'ny faha-7 ambin'ny folo febroary avy izao no hiatrika ny dingana manaraka amin'ny fifaninanana idirana ho mpiasan'ny fahaditseranana. Ireo izay afaka tamin'ny test de présélection no tanterana ny faha 12 aogositra 2024 raha toa ka nofoanana ilay tanterana ny faha 7 jolay. Samy manana ny fomba fijeriny ireo mpiadina. Vao maraina androany dia efa hitan-tandahatra etsy amin'ny biron'ny fahaditseranana Ankadifotsy ireo izay hiatrika ny fifaninanana aka ny taratasy fiantsoana. Nanomboka androany tokoa ny fakana izany convocation izany. Mizarazara moa ny fobe fanadinana arakaraka ny sokajy nofidiana ka ireo inspecteur des douanes dia eny amin'ny lycée Galeni, ny contrôleur eny amin'ny lycée Rabearvelo sy LMA, ireo agent de constatation dia eny amin'ny CEG Antanibazonandrina ary ny agent d'encadrement kosa dia eny amin'ny CEG Ampeflo.